Amin'ny anaran'i Jesosy a dia manandriamanitra ny voninahitra ny témoignage koa za mino hoe niara-natsapa natsapa ny voninahitran'Andriamanitra sy leran'Andriamanitra niasitsika tamin'ny Pentecôte iny sady zany dia zavatra tsapako tao anatin'ilay izy hoe ny rafraîchirana vavaondray Andriamanitra dia mampanantena izy amin'ny alalan'ny fanosorana vaovao izay narotsany tamin'ny fotoana iny mampanantena izy fa hitondra antsika tsirairay avy ary za koa anatiny amin'ny dingana tsara lavitra indray amin'ny dingana tsaratsara kokoa indray dia ny rafraîchissen'Andriamanitra indray ny fitiavako azy rafraîchissen'Andriamanitra indray ny fitiavako mifandray aminy dia voninahitra ho an'i Jesosy tiako avitsika ho an'Andriamanitra. Alléluia. Tenendo che noi tsara Andriamanitra hoe témoignage koa za nangataka tamin'iny hoe tena dingana hafa dimension hafa misy indray miaraka amin'ny tombo satria efa nananaka ilay izy fa za tsy ta hisuffira fotsiny hoe efa manana dia mijanona amin'izay mila mitombo foana satria miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy mitombo fa tsy mijanona zany dia nangataka dia hitako hoe nisy mbola vision mbola sokatra hafa nisy masipana mbola tsy nanakatra amin'izay mbola sokatra mihoatra nisy assurance koa mbola mitombo satria izay misy ny nangatahana hoe rehefa mahazo miveza fanamasina dia tonga dia samytsorangana be réactive be anatrehana situation anankiray dia izay zavatra hoe tonga dia fantatra hoe tena niaina tatao anatiko sy tara be ny réaction ohatra rehefa misy problème fa tonga dia mandray ndraikitra tonga dia misy ny assurance misy ny autorité efa nisy ilay taloha fa mbola mitombo ihany zany izy mitombo fahasahina tombo ny hardiesse tombo ny autorité tombo zany le fijoroana mihitsy amin'ny camp enfant de Dieu ary ilaina mihitsy zay satria tsy afaka mitémoigner an'i Jesosy sika tsy misy an'izay puissance zay ka renouvelé le izy tombo le izy dia mino fa vokatra koa dia ho avy anaramen'i Jesosy ary samy mahita antsika tsirairay avy amen teo an'Andriamanitra. Tsara ny tompo ny zavatra niseho tena volazaon'ny tompo le izy dia mety tsy mitovy ny zavatra moatsika tsirairay avy fa raha ny zavatra hitako satria zany zany itsan'le mba tena hoe tsy mifatoka fa mahazo dia anjarako fa nahita ny tsirairay avy tena tsapako hoe teto Jesosy tamin'ny fotoana io ary tena nangataka tsika tamin'ny hoe samy ahazo daholo ny tsirairay avy dia tena izay nangataka dia nahazo daholo mihitsy ny teto tena tsapaka tamin'izy farany tena hoe zany izy fotoana tena tamin'ny fotoana tsy tena tena hoe mifankaha be le sao ato dia satsia tena tena depré fa tena eny be le sao fa tena tsapaka le fanazana tena tsapaka tena nirevelen'i Jesosy indray hoe androany ianao dia miprivéko aminao fa zanako ianao tena Jesosy tena zanako ianao ka na misy zavatra fa mifangarata tena hoe tena mifatoka tena nahazo teto dia voninahitra ho amin'ny tompo izao dia zavatra kely fotsiny tena hoe fanentanana kely fotsiny tsy misy namantsika ty tena hoe tena angatao foana fanamasina aza vela digina ntsony efa azonao fa angatao foana fanamasina ao koa fiany fanamasina foana tsika zany sanandro aza vila toetra ntsony le izy fa ataovy tena mirafraîchirana foana sanandro dia voninahitra ho an'i Jesosy amen. Andriamanitra tapainakaingana fa mbola be dia be sika angamba ny anazy tantara no tamparaiko anareo tamparian'iny lahadiny dia zay vao nisy occasion hoe nafana ny invité ny familleko zany ny célébrer an'ilay 40e anniversaire dia
dia le olona efa reraka saminao adidibony ny olona weekend lavabe sabosy lahady invité tany amina confirmation do ny olona efa tamin'ny maraina do ny voatonga satria tany amin'ny sosany nisy confirmation dia presque invité do ny olona zany efa amin'ny efatra maraina amin'ny dimy maraina voatafody dia ohatrany hoe adidy zany le fankanesana nakany amin'le invitation zany dia zavatra mitranga ny tôbilina netiko a sy rety velona mihitsy ny olona efa tonga tany amin'le toerananovana le fety zany dia sy velona hatramin'ny farany le tôbilina dia voaterina laina zany donc zany anisy retara be zany fatongavako dia ohatrany hoe raha maso mijery ohatrany hoe gâché le fety satria tara zany dia nefa zany zavatra mitranga mbola sy misy moment ohatry zany zany a na zareo izay niainan'le izy arany a fa nomboka tamin'ny angamba adiny efatra zay niaraka fa sisy fotoana sy ny kakakakana ndratra ny adiny efatra ary io zany sisy hoe fety dia nasehoan'andriamanitra mivonana na sakafo na zay zavatra rehetra teo zany a tena hoe tena le famille koa zany mbola sy dia tena ao mitoko dia nandray fitenenina zany ny teny zany hoe nyzovavolombelona amin'ny falehibiaza zare efapolo taona ao anaty baibo misotro zany zany dia mivavaka ho an'ny famille siraray avy a hitako gaga hoe me raha ihany fe io ohatrany satria misy famille zany cousinko afa misy ny fiainany hitako hoe gaga ny olona dia zaiko fa misy zavatra zay zany tiako teninareo misy zavatra ohatrany hoe velona ao anaty kao a mandeha alohako ohatrany hoe misy inspiration zany ao anaty kao a ohatrany hoe efa vita izy vao gaga hoe zavy lenanao an'izay saiko razonareo le misy inspiration zany dia saiko fa dia nahaiko nampomeny olona io toute la journée zany ary tena dia gaga ny olona hoe eza le raha inona ty zany rato dia anao saiko fa nefany a ohatrany zazany izy fa ohatrany hoe misy zavatra efa miavancé mampiteny anazy izy ohatrany hoe gaga hoe mahay ve misy an'izany dia zay zany tiako teninareo hoe araky ilaina zavain'ny pasteur hoe misy personnage velona zany ao anatinao amin'le fisifaly masina dia zay tiako zaray aminareo hoe lehibe andriamanitra dia faly be a ny fitahirehetra soratoko nahatra n'andriamanitra ireny tsisy voasazy fa tsy maintsy miteny inao ninazany hatramin'izao dia mamy ivra faray masina hatramin'izao a tsy fantatra hoe tsy voazava le izy fa zavatra tsapako fotsiny hoe rehefa tena tamin'izaho mbola kely zany zay zavatra zay nitranga dia 10 ans a dia tamin'izaho 16 ans a dia tamin'izaho 26 ans a dia zao a 36 ans dia nagagana circonstance hafa foana le izy fa nengeza le zavatra tsapako tamin'ny mbola kely rehefa mivavaka tamin'ny zazany 10 ans zay a dia ohatrany hoe misy lelanafo kely zany eo amin'ny akaveto rehefa mivavaka zany tsy hitanao le izy fa tsy haiko tsy voazava le izy ozy a dia tamin'ny Pentecôte teo a tena gaga fa nareo tsy fantako fa masom-panako nahita le izy tonga dia toko hoe masom-panako nisy hazavana be lehibe misy teto tena nahazava tena misy ohatra masoandro mianjera milatsaka teto a miaraka midonatsetroka zay zany zavatra tsapako satria tamin'ny 2006 ako a tamin'izany nandray zay zavatra zay a boribory be globe be zay teto amin'ny akavia fa tamin'ny Pentecôte a niakatra ambony le izy a dia tena nanodidina antsika rehetra le izy tena za salasala ilazana izy aminareo satria zany hoe secret rais'Andriamanitra fa teneniko le izy hoe tena teto izy tena miaraka dia lazaiko anareo a partir an'iny moment iny na hiandratra tsy niteneniko a à partir an'iny moment iny hatramin'izao a dia ohatrany hoe ivra tena mandeha fotsiny amin'izao a e tsy fantatra hoe tsisy zavatra calculeko mihitsy tsisy neninina fa dia taitra dia bonjour des os dia tsy haiko hoe tena dia zay zany fiainako a dia misy zavatra menjera ho azy fahasoavana tena lazaiko anareo fa manofy amin'ny alina tsy haiko nanofy na vision tsy haiko
manofa mitondra katrangeza be mihitsy ny dia manitsaka lalana ratsy hitsahako daholo iny lalana iny tena mandeha zao dia nefa lasa zano a dia ohatr'izany zany zavatra tsapako e dia izay ny teneniko hoe fa tandremo fa tsy mahazo mirehare a fa fikira mafy amin'ny vavaka izay tena fikira mafy amin'ny vavaka fa tsy mahazo mirehare satria tena zaiko nao fa ombadiky ny zavatra io a izay ny ainako a grandiose koa ny zavatra hoavy tena ary tena nafinaritra foana toroteny pasteur Rodolphe nandritry ny radio eno foana fa mampianatra antsika nietrikena foana izy satria tsy ho zaka ny fanahintsika io raha vao ohatra ka saintsika mitondra azy tena mitena antsika zany a ary tena amin'ny fanetreky tena teneniko anareo a fa za amin'izao fotoana izao dia zany ny ainako misy zavatra grandiose miandry anahy manompo karapiso a dia efa nyteneniko andro hoe tsy mahazo miova fa tsika zao foana fa zao miondrika mivavaka manompo foana ninonina mitranga tsy mahazo miala tsontsika dia mifanara-tsaina foana sy mifanara-panahy amen. voninahitra n'Andriamanitra raha anjary mijoro dia mijoro fa tena misy zava-niseho tokoa tamin'iny tamin'nahatiny avy ny ambona tato iny dia nandeha noty dia tonga tany amin'ilay anako dia nitsena in'ilay zafikelyko avy dia manao izy dia mihinana mais qu'est-ce que tu vas faire dia hoe anao dia ay anao otriny andao any amin'ny restaurant fa mama tsy mahazo mody tsy hoe izy mitenenao an'izany dia tononda kanefa mo miady tamitsy izy rehetrarehetra zany dia zay ny zavatra azoko nitsapaitana an'izay hoe zay mivaliny vavaka zany moa ataon'Andriamanitra miavana aloha izay mianakavy dia rehefa avy ao namotra zay izy zay faly miaravatsika rehetra n'Andriamanitra tamin'ny aty eo efa ela zany efa matonany mihitsy hoe nangataka tamin'i Jesosy hoe mahazo ny fanahy masina dia namaly vavaka izy dia ny zavatra teneniko vetivetika foana satria so fotoanantsika tsirairay voaniteny mpanompon'Andriamanitra hoe manatona zany fa tena ohatrany hoe mifonce a tsy ray kokoa re zany tena koa hoe mandroso dia tonga eto aloha eto vao napetraky ny mpanompon'Andriamanitra ny tanany tonga dia tsapako hoe tsy teo ntsony tonga dia tsapako hoe lasa tsy azo décriveny hoe ahoana no tena ohatrany hoe œuvre surnaturel mihitsy le izy dia tonga dia mitsipika za hitanareo ihany ngezangeza sy fa tonga dia mitsipika ary izao vao hitako fa tamin'ny sary tamin'ny maraina hoe ay totanjona ny taoriana ny alatsindrika ny alatsindrika tena hoe mamy fanahy masina dia za mitsipika iny a tena ohatrany hoe rano misasasasa be tena hoe ohatrany hoe loha rano misasa tsy voatoanao tsy azonao atao inony dia nony avy eo amin'izay tena empe nefa talofa tena hoe mandeha an'Andriamanitra re zany voninahitra voninahitra koa hoan'i Jesosy rery any dia ny akoa ny témoignageko mitovy ny pasteur Lionja teo ilay hoe za zany niandrandra foana hatramin'izay momba ny ao anatiko mihitsy zany le fosy le anina hoe miandrandra tena hoe fermeté sy tsy miozongozona ntsony sy tena hoe feno assurance satria hatramin'izay a zany taloha rehefa le misy fahalemena kely légère mbola mahalatsaka dia ohatrany sy marelaela vao tafarina fa tamin'ny teo a zany tena natsapa an'izay hoe tena natsapa an'izay renouveler ny assurance tamin'ny anateo dia tamin'ny Pentecôte koa vao
tellement niomana dia na voaniditra vao nanomboka fotsiny fotoana dia efa tsy zakako fa tena efa tena feno vao nanomboka fotsiny tanjona dia efa feno tamin'ny tao anatin'ilay fanatrehana dia voninahitra ho an Jesosy dia ny ampiasana koa ny any ampiasana ny tena gaga dia gaga foana fa le ramatoa Esaka no miova tena tsy takatry ny saiko mihitsy ny fiovany tena misy témoignage zay seho efa nitantaraiko tampastera le izy fa tsy ho tantaraiko satria lavalava fa tena nanomboka amin'izay situation zay saika le asako io ny témoigné teto hoe voninahitra ao an Jesosy fa asa avy amin'ny Jesosy le izy asa tsy nangatako nefa memy fotsiny dia tamin'izay situation zay saika nangalarany Satana le izy saika ampotehany Satana dia zao hoe dia foko koa saika kitihana tamin'izay hoe za zany tsy diso misy zavatra miseho zany tamin'izay dia za zany tsy diso dia tavan'ny Satana kitikitihana foko dia hoe mivosotra zany le asa hoe tena satria sy tena niteny mihitsy hoe non mandeha ianao izy dia nanomboka tamin'izay dia tonga dia tonga saina amin'izay hoe way Satana tsy avy raha tsy andromba sy angalatra fa za hoe joro teny témoigné ty asa ty ve za hoe avamty asa avy amin'ny Jesosy ty meny anahy maimaimpony ty za tsy nangataka fa tonga dia nitolorany fotsiny amin'izay asa pitahiana be tsy hoe tsy zavatra hoe forcine be sy ohatr'izany dia ahoana tonga dia hoe mialahy ianao ohatr'izao sy ohatr'izao dia tena nanomboka tamin'izay dia ohatra ny vao tantarako ihany le tantarako kely ihany le izy tantarako kely ihany le izy satria tamin'izay fotoan'izay zany misy fanamboarana fo be mihitsy tamin'izay dia ozy izy le ramatoa hoe mandeha ianao ozy izy za zany nanao bêtise dia avy eo dia mifona dia avy eo dia tsy nanaiky mififonako le ramatoa hoe tsy mila ny excuse-nao dia iny afa niakatra be hoe za efa mba mifona aminao dia tsika dia nanamboatra ny foko mihitsy Jesosy tamin'izay za efa mba mifona za nefa mifona taminao dia tsy ekenao ianao dia tezitra be amin'izay izy avy eo nahitana le niakatra namaly anazy dia nroasiny amin'izay ataorianan'izay dia avy eo dia taloha nananazy ohatr'izay dia tonga dia miseon'ilay be hoe zany dia fa teo tena tonga dia iainiko mihitsy Jesosy hoe manetretena mamerena ianao manetretena na efa mifona ary ianao dia manetretena fa tena narah le izy dia ozy zany dia ifona tena dia anetretena dia avy eo dia ifona amin'ilay ramatoa dia ieko Satana miteny hoe hoaineo ianao rehefa mifopony eo fa tonga dia profitenio amin'izay ianao zao hoaineo ianao izy izy fa profitenio foana amin'izay ianao vao mifopony eo mananana azy eo dia tsy nieno tena ohatrany hoe hitanareo ohatrany amin'ny dessin animé hoe misy devoly dia misy fanahy masina eto dia zany mangina ianao Satana fa za ienao fanahy masina dia tena mifona anazy tena tomamy hoe tsy hoe mifona hoe sao dia very ny asako non tsy izay fa tena hoe non zavatra avy amin'ny Jesosy ty jogoko vavolombelo ty dia ahoana ty no angalaran'ny Satana fotsiny eto dia tena mifona hoe tena mifona aminao aza tena tsy nety ny taoko tsy nety ny fomba firesako taminao teo tena mifona dia izy mbola nisehoan'ilay be le ramatoa mbola niseho hohanina be ihany hoe za tena tsy mila tsony eny raha hoa dia tena mifona dia nangina dia nefany dia nandeha nivoaka zany nandeha niantsena zany nandeha nivoaka dia inona ozy izy nareo tratra nylaingany Satana zany teny ho profiteny ianao miverina avy miantsena inona ozy izy nareo le ramatoa mifona koa taminavy mifona koa le ramatoa hoe za miala tena za koa izy miala tsiny aminao fa tsy nety koa ny fomba firesako taminao teo dia hoainy Satana satria izy niteny hoe profiteny sy sisy dia nanomboka teo amin'izay nitantaranay sy ramatoa io tena niovatra amin'izao tena niova ny zavatra ny ampiasanako taloha zany izy tena ohatrany hoe manara fa zao rety tena niova ny tantaram-piainanay ao ampiasanao amin'izao dia misy fahagagana foana misy ohatrany hoe mametra tanana aminazy dia faly izy miara-mivavaka aminazy dia faly izy dia taoriana Pentecôte teo taoriana Pentecôte teo dia nienjery izy tamin'ny Zoma dia nienjery izy tamin'ny Zoma dia tonga dia ty tana ty zany no nienjera tamin'ny tany dia
dia izy teo hoe nangataka assurance be ao taloha zany mbola misalasala hoe ahoana inona nataoko hivavaka mba hangataka aminazy hoe hivavaka ve tsika sa ahoana fa vao niteny fotsiny hoe zava izy maly ny anjera ohatr' zao ohatr' zao ay d'accord tonga dia eo a zany miteny amin'ny teny fiteko eo a zany dia izy zany ny anahana be fotsiny dia ny anjera dia tantara teo izy dia avy eo dia lasa amin'izay a nametra tanana zany sady mivavaka anazy mialy zany amin'ny anaran'i jesosy fa tsisy mahazavatra mararirary zany dia nakany ambadika dia avy eo dia nirejoindre anazy teo izy hoe ay ohatrany tiako be ozy izy nataonao anaty eo tiako be ozy izy nataonao anaty eo fa ohatrany tena tsy enkotsona izy izy ohatrany fa nefa ozy izy tena mipiloka misy tena ny anjera mipitika mihitsy zany izy mibilisatra tamin'ny aniny dia tena ozy izy tena mahazo aina be ozy izy nataonao teo dia mitady anao ohatr'izay foana izy ao ampiasanao mitady anao foana izy dia voninahitra ao an jesosy reny ihany Témoignage Pentecôte. Atsika daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala tsy fatara moa dia tany arina tany dia tsy kompininina mihitsy tsara ny tompo mahafinaritra maheno antsika mijoro vavolombelona ary fijoroana vavolombelona dia mahafinaritra foana rehefa mijoro vavolombelona tsika za dia afaly foana rehefa tonga eto raha za zany voalohany tary dia faly tonga eto dia ho an'Andriamanitra voninahitra raha momba ny tamin'ny lahady ny tantaraina dia variana be no faly ihany koa ako satria misy zavatra tsy mbola hita nefa hita ary misy zavatra efa hita nefa mahagaga ihany keo tiako tenena dia rehefa tena matoky tsika rehefa matoky ianao dia miasa aminao fanamasina fa rehefa ianao zay misy doty dia ho sahirana ko ianao raha vo manana doty dia zavatra tsapako dia hoe mila ny finoantsika Andriamanitra mila ny fiainantsika Andriamanitra mila ny toe-po toe-tsaina toe-panahintsika tsirairay avy zako dia efa miomana mihitsy aho hoe ay Pentecôte zany dia efa hidiny ianao fanahy masina dia faly be aho fa tena nidina tokoa izy nameno ny sala nameno antsika tsirairay avy nanovo ny tany anatintsika tsirairay avy momba anah moa dia za manana sujet de prière manokana ho anahako momba ny tokantranoko sy ny rehetrarehetra dia faly satria mihaino anah foana ny Andriamanitra voateo zao antso io vadiko io teo akaiko raha tonga teto zay dia nisy boson be zany tany amin'ny perifa dia zay nataranay dia raha natonga teto zay vo andeha hiditra hijery patikina mihitsy dia mivavaka ny teny aho hoe Jesosy asolo le olona fa hitonga ny zanakao aka-plasy dia vo mivilan'le feroy dia hitako le clignotant tsy haiko izy na gaga na tsy gaga fa ozy hoe sotra Andriamanitra fa mihaino Andriamanitra reo akaikinao foana izy raha toka mino ianao dia ohatran'izany koa tamin'ny lahady tena nino fa teo izy ary nanova zavatra izy ary tsika tsirairay avy ilain'Andriamanitra amin'ny asany amin'ny fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zavatra ho faranako dia hoe faly aho satria arakaraky ny androsoko no ahitako azy ary arakaraky ny angatahako azy ny vavaka ataoko no hamaliny anahy dia araka ny teniny hoe zay mandondona ozy no vahana zay mitady no ahita ary zay mangataka no omena dia ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra
miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zavatra natao tomboana tamin'ny Pentecôte tamin'io andro io zany nahazo miparler en langue dia voninahitra ho azy zany fa tena azo nandritra semaine zany dia paster moa le miteny hoe omano zay hoentinao na kaopy na zinga na ina dia zany moa manany any ao an-trano eny ana barika dia faly aho satria misy moment zany tsika tamin'ny lahady nisy hira anankiray izay dia ohatrany hoe tonga dia tafiditra be tao anatiny dia namay dia daholo ny tany anatiko rehetrarehetra tany dia tao anatin'izay afaka kelikely iny dia nanomboka amin'izay ahako ny teny dia napaka ohatrany hoe za zany le hoe ahoana zany misy moment zany ohatrany hoe mivaty aho hoe zany lelako zany ohatrany hoe misy lesaiko zany ohatrany rotana dia hoe mamolaka ny lelela dia tsy miverina dia avy eo le izy mitohimitohy foana moa zany dia voninahitra ho an'ny tompo dia izay no tena marika ary tena hoe hita hoe mamy fanamasina satria ny ampisoniny izay ohatrany hoe misy moment dia mandeha eny a dia ohatrany hoe miverina ohatrany hoe misy phrase na ten'Andriamanitra miverina dia raha miresaresaka eo ohatr'izay dia lasa ohatrany hoe miteny ho azy nisy moment ohatrany hoe nampiomehy any le izy satria miteny amin'ny rerena zao ohatrany hoe io rerena manana ataovy ohatrohatr'izao dia fa eo amin'izay aho zany ananana be hoe inona dia ozy izy zany fahasoavan'Andriamanitra natoy zao dia fahasoavan'Andriamanitra natoy zao anareo dia piso a dia ozy izy zareo fa iloaka mbola mamy dia ino moa satria tsy ohatrany hoe tsy misy moment zany ianao ohatrany hoe miverina be le tsy haika mbola chaud ve zany le izy dia izay zany tena hoe nanamarika ana tamin'ny Pentecôste iny dia paster moa ny teny foana hoe kolokolo le izy dia tena hoe miezaka satria mitahiry le izy ao anatinao mba efa azo zany le izy dia mila rehefa feno dia mila tasolona foana le izy dia anitarako atsika hoe izay mangetaheta marina no mahazo fa izay no nentina teto tamin'ny lahadiny dia izay ny azoko zany dia voninahitra za zany a ohatrany olona rehetra mba niomana dia niomana koa tamin'ny avant-ny dimanche talohan'ny dimanche za zany a raha olona nofy resaka miaraka amin'ny Jesosy beta be mihitsy dia misy fotoana rehefa tsy azoko le izy dia mangataka sopako any amin'ny paster za paster nanofy an'izao dia sa paster indray na tatimbindra miteny tatimbindra tena zao zany dia tena misy mba personnage zany anaty baiboly mba tena ohatrany hoe inspiré mihitsy mba tiako za fa tia olona malala nofy le zavatra mitrangamiko isan'andro nefa ny betany hoe zavatra tsy takatra izy saika dia ohatran'le zavatra tamin'ny dimanche mbola hiemaka hatramin'izao isan'andro tena hafa be dia ny effet-n'le tamin'ny dimanche teto zany na dialina tsy tona ohatrany hoe natory zany fa dia mi-endormi fa vavaka foana zaho zany natory aloha ny dimanche fa ny latsinainy garde dia ny zanako fotsiny andra fa lundi de Pentecôte hoe zaho atory zao fa tsy maintsy asa ny abitsiko nefa ny tsy matory zany fa vavaka foana zany anatin'le amin'ny alina dia taitrahako ohatrany hoe voaka amin'ny pipi dia gaga be fa 0 heure mbola tsy natory ihany ahako dia ty tena tsy maintsy atory fa za mandeha miasa raha bitsiko dia atory indray dia nefa rehefa hoe tonga anatin'le hoe torimaso tsy matory indray fa mivavaka tsy tompony tena koa zany j'arrive pas à me contrôler fa mivavaka fotsiny indray matraparany any taitra indray 4 heures du matin tena tena vao tena vavaka Jesosy tena za mila matory fa za hiasa rehefa avy eo fa tena ohatrany hoe mila arretena zany le zavatra fa tsy voacontrôleko mihitsy za mila matory fa za andeha hiasa fa tsy natory nefa vao miditra le hoe mivavaka zany ianao hoe za Jesosy atory fa nitatra indray le resaka vavaka zany tena hoe mialina zany vavaka fotsiny le vavaka tsy fantatro mieritraka zany maraina inona raha le vavahako tsy fantatro tsony le izy fa mandraparany andro vavaka
fandatanjaka be mandeha miasa tsy misentirale hoe ohatrany hoe le tsy matomanolisiny ihany zany tokony hoe reraka fa tsy reraka mandeha miasa dia zavatra iainako zany sanandro no mikalendy misy zavatra mampimebe tena hoe tsy voacontrôleko zany misy zavatra situation tsy voacontrôleko fa c'est pas moi tsy te hoany tsy te hanao izy ohatrany hoe misy ohatrany hoe etin-javatra zany zany ianao dia lavapilavakely fotsiny tsy pasiteraky misy zavatra tamin'ny latsinainy za mantsy rehefa dimanche miankona any amin'ny ina moa ty ilsonge dia natsony olona zay zany hoe misy ramatoa zany misy réunion des femmes zany international dia ohatrany hoe misy prophétie zany io ramatoa io hoe amin'ny alalan'ny vehivavy no ohatrany hoe hametrahana ny fanjakan'Andriamanitra quelque part je sais pas j'ai oublié le izy dia ny zavatra prépareny zareo dia natsony ako ny lundi dia za zany nefa moa le miasa zany lundi toy zany hoe ONG akeo le izy zany fa andeha any amin'le toerana zany dia rehefa tonga tany amin'le toerana zany amin'ny ndrahaka amin'iny dia j'ai pas ohatrany tsy te andeha indray fa reraka zany satria efa nieritreritra le hoe alaka tsy andeha dia kanjo lobaty ny téléphoneko dia tsy afaka s'excuser dia mivonjeka any le fotoana isexcuser amin'ny le andehanako any dia vao hivoaka ny tomobile hiteny aminy hoe tsy andeha dia tsy tako avoaka ny tomobile fa tonga dia teny hoe tonga dia arao zay dia ohatra milasa fotsiny reny anaraka n'izy dia tonga tany amin'le toerana tena zavatra ohatrany hoe zay zany folie nataoko tenitako hoe folie le izy tonga tao amin'le toerana misy ery zareo efa namorokira zany ho apetraka leo any amin'le resaky n'izy dia tsisy tokony antenako any za tsy mahay mihiry ganagana be mihiry tsy hitako zay tokony aleako any fa le hoe zavatra Andriamanitra fotsiny dia teo niteny tamin'le olona hoe non tsy horaisina feo zany tsy fantatro zany tsy mbola nanao zany fa aveo le olona tena eo fotsiny ianao fa hiaccompagner anay ozy izy fa ianao ohatrany hoe tondrono fotsiny tamin'izao zany ohatra hoe ohatrany hoe za fotsiny hoe tsy amin'ny alalan'ny voix hoe le hoe za mahay mihirana ohatrany hoe tsisy ninaiko fa ohatrany hoe ataon'Andriamanitra fotsiny hoe ty misy olona hitondra an'le izy dia ohatra nampimebe zany le zavatra tamin'ny raiky amin'ny foloana vao tafalatany dia fantatra hoe tian'Andriamanitra hitondra an'le izy fotsiny fa tsisy ninona tokony ataoko any amin'le toerana tsisy ninona fahaizana ao anatin'le izy en plus le hira nampime fa espagnol za tsy mahay teny espagnol tonga ndray mialina n'iny nanofy hoe mety ny lundi alina amizay zany vao nanofy hoe nentin'Andriamanitra teo amin'ny ohatrany jesosy teo amin'ny ohatrany pâturage vert be zay dia misy rano dia ohatrany mety natory teo zany zay miala sasatra zany fahitako an'izy dia misy zavatra tsy takatry ny saiko zany hoe tsy mbola nantany pastera fa talata avy eo nandeha niasa zany zay vao tena niasa daolina io lafa nilatsinainy zany dia vitsikely zay tao ampiasana dia misy régularisation zay natao ny pastera patron anay zany fa nisy ankizy ohatrany hoe manqueur zany dia régularisena dia vao antso teo koa hoe non zaho tsy régularisena satria ny anahy tsisy zavatra tokony régularisena dia ohatrany zany ndray ohatra nipetropetrona zany hoe tsy maintsy régularisena dia iezaka ny alazava hoe tsy za tsy manana problème ka tsy régularisena zany anahy dia ohatrany hoe besesta be zany ny tena hoe tsy reany dia ohatrany za reny ohatrany voabedin'le izy dia nikizy zany régularisena za zany lasa augmentation zany le azoko satria tsisy antony régularisena fa lasa naso ny augmentation de salaire zany dia verina ndray ny anonan'ina nanofy verina ndray le nofoko le hoe teo amin'le pâturage sy le rano zany miala sasaka dia zay vao ohatrany azoazoko an-tsaina izy ohatrany hoe mangina ianao fa mangina miala sasatra fotsy ohatra sy moi ohatrany hoe jesosy ny ohatrany hoe manao le zavatra ao anahy tonga ho azy latsadatsaka ho azy eny le zavatra ohatrany hoe hitany olona vao antsoantso azy fotsiny eny ahako dia ohatrany azoazoko an-tsaina ihany le izy dia ny c'était mardi zany hoe le zavatra hoe mizavatra betabezaka rehefa miseho dia manaraka an'iny tao anatina efitrano zany efa maizina zany le efitrano dia miaraka taman'olona dia avy eo mivoaka efa nafa-patriko zany izy dia mivoaka ako zany dia naveriny tenenina hoe tamin'ny anao toka ozy izy nandrehatra jiro dia efa zay mety efehan'le telefona nazava be ozy izy
tamin'ny teo ianao fa voalasa ianao dia maisiny naisanyizay ozy dia ohatrany hoe feny zavatra be da pensiotra zany zany a andrisany tany tianako ty mbola tsy tsatra ohatra izy fa araky ny teny ihany hoe mikolokolo mezaka mivavaka zany mba hitazomako an'le izy a dia voalahatra nandremina. C'est la première fois na zavatra ohatrany tsy haiko mi-expliquer anazy fa misy zavatra niovako amiko zany misy point lasa zany very tsisy zavatra io za aveo tonga tany am-pihinana gaga do iny na hoe falifaly a tsy manaraka zavatra fanjotry misy zavatra nazo assurance zany amin'ny zavatra tokony atoko fiamanto ina zany zay ny azo Bonjour. Alors moi, le jour de la Pentecôte, ce que j'ai ressenti, c'est que mon cœur s'est grand ouvert et j'ai ressenti une présence dans la salle et dans mon cœur. Et ça a continué toute la semaine en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand j'étais au travail, imaginez que quelqu'un, vos collègues vous disent n'importe quoi, vous disent des choses pas vraies, vous disent des choses mal, des choses que vous n'avez pas fait ou ne vous respectent pas ou des choses comme ça. Et vous avez envie de taper les gens. Mais en fait, j'ai ressenti dans mon cœur que quelqu'un me calmait. Donc voilà. alohan'ny Pentecôte zany tena niomana mihitsy niomana tena nisokafan'Andriamanitra mihitsy mba sy satria c'est la première fois zany tena niaina Pentecôte tamin'ny miaraka tamin'ny miarahadiny dia tanomako zay le hoe manao Pentecôte dia tsy mba ohatra hoe mandehandeha amin'ny fahazamana fotsiny fa tamin'ity tena hitako hoe Andriamanitra manokatra masom-panahy ampahafantarina hoe ke i Pentecôte io fandraisana fanay masina tena niomana niandraandra dia tonga teto tamin'ny lahady tena nahazo tena ivre du Saint-Esprit total mihitsiny dia nanomboka teo amin'izay vita iny Pentecôte iny dia tena tsapako mihitsy atao anaty hoe lasa misy fahasahina lasa misy audace zany atao anaty voninahitra an'Andriamanitra koa ny joroako eto satria tena nahazo fanafana tena hoe nahazo délivrance resaka timidité joroako eto mihitsy zany satria tsy fampahafantarina mila hoe Andriamanitra rehefa manafaka satria anaty Bible koa izy miteny hoe raha zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianareo dia zany tena hoe marina tato anatiko zany même avant le Pentecôte alohan'ny lahady io nivavaka za dia taty Hortense taty Paul Smith dia tena tsapako mihitsy hoe fanay masina mitarika anao hibebaka ianao ohatra tsy nanapo hoe ay za ve dia anao fa tonga dia fanay masina mihitsy miteny dia to tena afany satria za koa tamin'ny ohatra ny to dia niokoaka be tena hoe zany dia satria hay tena zay le délivrance dia nilalahady fotsiny to dia niandrandra fotsiny nandray dia tamin'ny lahady io koa le teny manao hoe si vous demandez aux is vous recevrez, si vous frappez on vous ouvrira tena zany reste quoi et vraiment tena voninahitra n'Andriamanitra tena ivre total dia avy amin'izay vita amin'izay Pentecôte io nanomboka tamin'ny semaine iny lasa nirehatra tato anatiko le ivresse dia hoe ivre du Saint-Esprit zany tena tohitohy foana
dia lasa manana ny en trois secret koa tana hoe nirestauré fanay masina mihitsy le en trois secret ako lasa mangeta tena te hivavaka ohatrany hoe tsy te hiala ntsony fa ianao zany hoe mandoalika dia tena maminao loatra le présence an'Andriamanitra dia nisy taona koa mivavaka ny andraandra be mihitsina dia pardon désolé dia avy amin'izay mivavaka dia nahita fahazavana be ohatrany hoe ny fanahy masina mihitsy tao anatina dimension hafa ohatrany hoe tonga ianao devant le trône de Dieu ianao mahita fahazavana be ny vatanao tout est mafana ohatrany hoe il y a une chaleur inexplicable au stade on peut pas expliquer fa dia tena tsika hoe izay nijoroko hoe hitombo foana ny fiomgonako miaraka amin'ny fanahy masina hitombo mala tena hoe hiditra lalina foana zany hoe ary tsy tsaratra mihitsy dia voninahitra n'Andriamanitra. Alléluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra reny ihany nijoroko amin'ilay teto aloha amin'ny Pentecôte zany dia niomana be zay niomana zay dia nangataka dia to dia efa misy assurance efa miteny hoe zay mangata dia omeny nareo tena hoe izay dia tonga tato amin'ity toerana dia nangataka an'Andriamanitra nangataka an' Jesosy zany za hoe tsy vita rafraîchissement fa tena manifestation hafa tena mbola tsy fahitako mbola tsy niaina koa Jesosy fatako fa omenao anahy amin'ny fotoana io dia vao tonga tato amin'ny toerana zany aloha dia ohatrany tadisy de concentration ohatrany misy doute tsy haiko ohatrany mifangarotra eo daholo ohatrany hoe tadisy hoe tafiditra zany dia tsy azoko mihitsy dia avy eo amin'izay vita ny toriteny dia nandroso tety dia Jesosy zany tena zay vao miteny hoe mangata dia omena fa vao tonga dia to dia nisy manifestation tena hafa tena mbola tsy niainako tena hoe tena izy zany tena fidèle sady tena mitenir amin'ny promesse dia avy amin'izay tao aorianan'le Pentecôte dia lasa tsapako hoe lasa nitombo kokoa ny communion sy ny persévérance sy ny rehetrarehetra dia na dia misy fotoana hoe tadio distrait anana dia toka dia tsy mahazo voaina tena tsy mahazo voaina mihitsy dia voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra. Que la paix du Christ soit dans notre cœur. Je vais être bref et clair en fait. Juste après le culte, j'ai vu une lumière très incroyable. J'ai demandé à mon mari, les lampes ont redoublé de volume, j'ai dit. Et mon mari avait dit, non, je vois pas. Alors moi j'ai compris que j'ai senti la présence du Seigneur, que la lumière était dans cet endroit. Et justement quand je me suis avancée, et quand on avait prié pour moi, quand on avait posé de l'huile sur mon front, j'étais tout de suite tombée. Et moi avant je trouvais vraiment les choses comme ça, les manifestations comme ça, très stupides en fait. Et maintenant que ça m'arrive, je ne peux pas expliquer en fait, mais je crois à la puissance du Saint-Esprit maintenant. Mais quand j'étais tombée, j'étais comme électrocutée entre mon cou et mon ventre en fait. Mais par contre, j'avais pas eu mal. J'avais envie de rester là. Je sentais une paix en moi et je voulais plus partir de là. C'était comme si j'étais dans un petit nuage et que je voulais dormir par terre là. Mais à un moment donné, on dirait qu'on m'a réveillée et qu'il y a mon mari et mes enfants qui m'attendaient. Donc il fallait se lever. Et merci Tati Milinge parce que j'ai même pas pu me lever parce que je sentais plus mes pieds. C'était comme si j'ai bu de l'alcool. Et quand je me suis levée, c'était comme si j'étais une personne ivre, j'étais plus moi-même.
Et je voulais vraiment remercier le Seigneur pour cela parce que j'avais compris que c'était une délivrance en fait. Parce qu'après tout cela, en fait, dans la vie courante, je suis une personne très qui prend à cœur les paroles des gens et qui voulait toujours être parfaite devant tout le monde en fait. Mais maintenant, je veux plus regarder parce que le Saint-Esprit m'a aidée. Je ne veux plus regarder ce que les gens pensent de moi. Parce que je sais qu'en tant qu'être humain, en tant qu'être humain sur ce monde, on a toujours tendance à vouloir être parfaite devant tout le monde. Et maintenant, je me laisse vraiment guider par le Saint-Esprit. Et ce qui a changé en fait dans mon cœur, c'est que à chaque fois, avant en fait, quand quelqu'un me disait du mal, quand quelqu'un me méprisait, j'avais un cœur vraiment qui battait très très fort, mon cœur battait tout le temps. J'avais envie de lui donner un coup de tête. Mais après tout cela, en fait, quand il y a des gens qui me disent du mal ou qui se fâchent envers moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui me stoppait de dire « Calme-toi, c'est bon maintenant, ça suffit, c'est bon ». Et après, c'est moi-même en fait, c'est le Saint-Esprit en moi qui m'aide à faire sourire la personne qui me méprise. Et même avec ma patronne, maintenant, je me sens, même s'il y a des choses qui, son caractère est un peu dur, mais je la faisais sourire. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Et je sais que si je ne lis pas la Bible, si je ne lis pas la parole, ça va partir, ça. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit tous les jours. Et qu'on ne peut pas mépriser notre prochain seulement à cause des manifestations comme cela. Et je crois maintenant à la manifestation du Saint-Esprit. Et gloire seulement à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izy roa vaovolombelona eto aminareo. Miala tsiny masy teto ny tenako tamin'ny pateconte miaraka amin'ny zanako fa nisy invitation tany amin'ny cousinako satria nisy baptême zafikeny dia tonga tany dia izy roa vaovolombelona eto aminareo na taty zana tany dia rahasika namana ny pateconte satria ny pateconte dia ny fanahy masina zay fa inoko santenaiko fa mitohy ny vaovolombelona zay natao sikana ihany ty ataoko ty na dia sy teto aran-tenako dia tiako tongavana dia sotra tamin'ny 2010 zahay tonga teto zahay mianaka fa iramoseko efa tonga talohaloha dia nanaraka fary zahay mianaka miarasiny amin'ny fitenenana sady mandray fitenenana sud-est ny merina dia désolé voilà ka nitiako tongavana zany tonga teto ahy aolia mipetraky nanomboka tamin'izay jusqu'à maintenant dia aolia ao mipetraka dia misy cousinko mipetraka eto ihany koa eto mipetraka eto zay cousinko zay dia za zany folo mianaday zay nateraka papanay sy mamanay dia tena ohatrany zany vavy matoa nefa iaho fahasivy nitiako tongavana aminareo miala tsiny fa somary makamarza kelikely tsy ataoko be loatra fa raha fizoroana vaovolombelona mivatan-tenako zay mizoro eto aminareo zao atao dia na raha piso maraina angambatsika na miara eto zay raha fizoroana vaovolombelona tsy tony tsy fahasalamana nazo ako dia tena manindry eto aho fa raha eo sy salama araky ny tenin'ny pastera ny aretina entre parenthèse fotsiny ny aretina sy manasafidy na izanona na iana ataonao fa ianao to tena misy miteny hoe iana misy raha izy reo vaovolombelona anareo zavatra nahazona incroyable non apetrasika aloha eny satria fizorana vaovolombelona hafa ity ataosika nandroany ty dia apetratsika eny na dia somary teresaka tsy afaka fa amin'ny fotoagna magnaraka dia afaka resatsika na ihany satria zay gn'antony mipetratsika neto ilamonasika neto ny fizoroana vaovolombelona indrindraindrindra ny mahabe fo atsika tsirairay avy iroso lalina bebe kokoa amin'ny fagnanana Jésus satria Jésus dia tena moi zany niditra tato amin'ity fiangonana ity isorako ny taty dede
fa hatramin'izay dia efa tena votopo eo anaty an'izay sotry fa tena incroyable zavatra ataon'izay sotry io incroyable tena zavatra sy mampino raha ohatra ka sy nanaradian'izay sotry atao amin'ny fiainako zany teny aminareo alanareo mariny fa hotoizako le resaka teo zany le resaka teo nisy kozaiko hoe aho nitiako tenenina amle teneniko taminareo hoe fasivony zanako papanay sy mamanay aho dia ohatrany zany vavomatoa dia misy manontany any aminareo agny fa maninona ianao fasivy raha ohatrana ianao ohatrany vavomatoa mety amin'ny tany dia iaho no tonga dia maly ny question mipetraka ao am-ponareo izany ohatrany vavomatoa satria izany nandray ny responsabilité rehetrarehetra tamin'ny fiainanay sady zaraka le tenen'ny vavomatoanay fito lany elanelany vavomatoanay sy le za dia tena miteny amiko izy hoe sy mba nahita ny fahazazanao sy vino izy fa miligna ianao izy dia tonga dia efa vorosaina dia efa tonga dia efa nanindray ny rehetrarehetra bon apetratsika kany ohatrany orsige le zavatra le tamin'ny pas de compte le izy zany tamin'ny pas de compte le izy fa mitiako tongavana amin'izay le teneniko anareo hoe fasivy nefa ohatrany vavomatoa dia mitiako tongavana aminareo amin'izay za izy no misitio olona misikana fa indrindra itsikana tonga ato tia olona aby sika rehetrarehetra mpiravavy sika rehetrarehetra mpianadaty sikana rehetrarehetra olona ray amin'izay chose sikana rehetrarehetra fa ankoatran'izay zavatra zay za na ny zanako ada victime amin'izany ny zanako victime satria ohatrany tena ohatrany tafahoatra mamaozy izy ny zavatra taona manolona tena tia olona tafahoatra loatra sy mampanino miarasina aminareo ao fa engaveo kosa ianareo sy bisika mangina aminareo hoe ohatrany nataony Sylvie tao iny dia ohatrany hoe reare hoe tia olona izay ngasy tia olona azafady fa sy izay no tiako dongavana fa mandray le resaka n'le cousinko teo tiako be le cousinko tsy zavatra sy nataoko anazy tsisy ninino nataoko anazy aby ny zavatra miteny izy dereny satria zahay mafianakaviana be ohatrany zareo cousinko ny cousinako zany efa ela be efa misy telopolo taogna efapolo taogna taty ta France taty dia nitiako tongavana maro be zareo manaranaka ty be dia be ny fianakaviako ty ka nitiako tongavana zany io cousinko io zay nanaovako sara io zay nanaovako zay faraheriko nitiako nataoko inona io au contraire ny zavatra nataony tamiko zava-doza tena sy fare masoandro misy satria inona ho izy nareo ny afara tany amin'ny polisy le resaka amin'ny zanako c'est pas hoe zavatra hafa araka hoe malelasy vehivavy sy zay nitiako tenenina fa tena zavatra tena nampanandry dia amafondreny ana mitoeranareo dia tena ny zanako tamin'izany appréciation ny profny zanako rehetrarehetra hatramin'izy classe de 5e jusqu'izy terminal zao tena zaza tena hendry ny zanako ao amin'ny lycée collège kanefa polisy nangalany zanako tao am-pianarana noho nataony ty cousinko ty akoatrany zavatra tena faran'izay zavatra tena farany teneniny amin'olo rehetrarehetra aloha ela ny ainako zao efa ho 60 ans ohatran'izao fa sisy olona nany zavatra tsara na ohatrany Sylvie zao contraire io zavatra natao taminahy dia miteny satria nofosra io dia miteny aho indraindray hoe izy ao agnatin'ny eritreritrako ao hoe za ty dia olo-pandevitra za ty dia ohatran'izao fa ty mitorako ty kosa aloha non sy zako ako ty satria ny zanako misy nanehoany le zavatra dia sy zako ako atamiko hoe sady plus de sang zanako zany afienika dia tena hoe io marary aby io anafo izay nagnanao na ray izay nagnanao na wilo fa tombotombo kokoa zany mahatokana an'le zaza dia voilà dia ohatrohatran'izay le fandeha dia sy ohatrany raha ohatrako fiainana zany sy nanan'izay sotry dia ohatrany jerevana ohatra tsy ho vita amin'izy zany aho hoe ohatrany teo anadopo aminazy za tsy niteny tanteraka ao am-poko hoe dia tena za zany tsy resaka amin'igny fiainan'igny non za sy nagnanao zany fa kosa tiako tenenina
rehefa avy ny invitation io cousine-na io dia nyinvitena avy ny fianakaviana rehetrarehetra manontolo dia rehefa nyinvitena ny fianakaviana rehetra manontolo a dia tonga izy mazava ho azy tany izy a dia tany izay mianaka dia tany ny fianakaviana manontolo dia tany ino a da je suis sûr fa ny satria fantatry ny fianakaviana daholo zany ny zavatra niseho rehetrarehetra zany a dia mino fa ny fianakaviana rehetrarehetra dia tsy maintsy iambina iambina dia nangatako tamin'ny fanahy masina hoe amity androandroany ity anao sy anarabaraka anay midina amin'izao fotoana izao fa ianao ny misaiko anao ohatran'izao dia nitsikotongavana zany a dia ohatra ny tsisy nininina naray zay sy nykozeko mafy ane zany ao sy tovitantaraina eto fa tena tsisy nininina zay sy nykozeko zany a dia fanaraka tsara maninona dia fantako ianao izy izy fa olona mivavaka ianao izy izy fantako izy izy rehefa mandeha any aminareo izy izy a tsy misakafo izy izy raha tsy mivavaka isika menakavo izy izy tsy mihinana raha tsy mivavaka fa dia hanaradia ny vavakanao ao izy izy va de voilà zay zany fizorova Alléluia. Sotranao Jesosy. Nitsovavolombelona eto tamin'ny Pentecôte fa zavatra tsapako efa elaela ihany nandraisako an Jesosy fa ty Pentecôte ray ity tena Pentecôte nampiratra amin'ny masom-panahiko sosom-panahiko ary nandraisako zavatra mbola tsy niraisiko hatramin'izay na zanak'Andriamanitra anahy. Ny zavatra tsapako teto vao niditra teto dia efa nisy fanatrehana be tato amin'ity hevitra ity. Nanomboka amin'izay pasteur mivavaka teto nametra tanana mbola le mivavaka eo izay sy taty mirindra zany mbola monana izy teo manarina lamba amin'ilay olona menjery fa eo amin'ilay zandy anarina lamba iny efa henoko tena fa feno fanatrehana be sady efa manomboka mamo efa manomboka henoko mihitsy ohatra tsy tompony tenako tsony aza mandrakotra an'iny talohan'io fotoana io koa aloha efa ampivavaka tena hoe niandrandra tamin'ny fanamasina mihitsy za hoe tena mila zavatra mangataka ho azy za Jesosy mbola zavatra mbola tsy hitako sy mbola azoko mihitsy dia mitovy amin'ny pasteur monja mbola raisiko koa fa tena mitovy amin'ny pasteur monja mihitsy koa ny zavatra nangatahako hoe tena hoe marina fa efa manana efa tsapako hoe misy fitiavana ato anatiko misy fandeferana ato anatiko Jesosy fa tsy ampy mbola misy zavatra mbola tsy ampy fa tena tiako hoe tena fenonao mihitsy tena ohatran'ny toetranao ohatranao mihitsy ny tena manahaka anao Jesosy zany mangatahako azy zany ositry ny fanahy zany angatahako dia raina Jesosy fa tao aorian'ilay Pentecôte iny tena hoe tsy henoko mihitsy ao anatiko hoe tsy haiko fa tena misy fitiavana miboboka ohatrany hoe zay olona jereko rehetra dia ohatran'ny tiako be daholo tena marina dia ohatran'izay mihitsy ka zany Jesosy rehefa mijery olona izy na dia hoe olona hoe tena hoe verinao hoe ratsy aza hoe ratsy toetra dia mahagaga fa le fitiavan'i Jesosy ka tena izay mihitsy tena aza mieritreritra anao hoe ry olondry olona ohatrany hoe mpivarotena ohatra na ry olondry olona mpandaingy ny ry olondry olona tia fosafosa fa tena hitanao mihitsy le izy hoe tena hoe zay mihitsy le fijerin'i Jesosy dia zay zavatra izay nangatahako fa tena hitako mihitsy tamin'ity herinandro ity dia zavatra anankiray koa le nangatahako hoe zaho Jesosy aza velona tena mangataka aminao mihitsy ny ahako tena hoe na amin'ny segondra na amin'ny minitra na amin'ny ora aza velona hoe verivery fotoana fotsiny amin'ny zavatra tokony any efa fotoana tokony ifandraisako aminao zany hoe za te hifandray aminao foana satria tena hitako mihitsy hoe misy favokisam-pifaliana sy fiadanana amin'ny fifandraisana aminao dia tena zavatra hitako raha voatady hovariana kely anao zavatra dia henoko mihitsy efanamasina dia mandoalika fa tonga dia mandoalika anao am-piasana n'aiza anao an-trano dia lasa ohatrany hoe lasa manana ohatrany hoe tena ohatrany nitenen'ny Natalie teo hoe ohatrany lasa te hivavaka foana ianao dia ohatrany lasa te hifandray amin'Andriamanitra foana iny zavatra io zany tena azoko tamin'ny après en Pentecôte fa tena Pentecôte miavaka zany le Pentecôte teo voninahitra ho an'i Jesosy rery faly miarahaba antsika rehetra zany hoe momba amin'ny Pentecôte je sais pas quoi dire. Voalohany indrindra aloha le Pentecôte dia
tena hitako hoe patekoty miavaka satria des années je n'ai jamais fait patekoty comme ça. Même moi j'ai dit devant Jésus que cette année 2016 c'est une année vraiment c'est merveilleux pour moi. Ary tena témoigner aminareo za fa tena niomana tsara mihitsy tamin'ny patekoty io. Tena je sais pas comment je vais vous dire. Et après les choses que j'ai remarquées après Pentecôte, il a beaucoup de choses changé sur moi. Prier sans cesse. En plus, pas prier pour moi, prier pour les autres. C'est même pas, je ne pense pas à moi, c'est je pensais pour les autres, pour l'assemblée, pour tous les serviteurs de Dieu. C'est... je n'arrive pas à expliquer. Tena tsoroko aminareo fa tena tsy be fotoana atoriko. Misy fotoana tena je dors jusqu'à 2h du matin. Je suis pas fatiguée. C'est incroyable. Et en plus, mbola voisine fanahy masina ndraindray 4h30. Il a des fois plus tard 7h30 satria tsy miasa satria naka vacances. Tena tsy voatanisako eto daholo fa il a des choses incroyables. Ary tena misaotra an' Jesosy fa tena mahatsapa fa manomboka ohatrany hoe manomboka tsapako manomboka mihaino le fanahy masina. Mais mbola mangataka mbola hitako izy za tsy reare fa mbola betsaka zavatra manky, mbola mila fampianarana betsaka e. Tsy voatanisako aminareo fa il a beaucoup de choses inexplicables. Mais les choses tena ohatrany hoe isaorako an' Jesosy aloha tena beaucoup de prières, beaucoup de méditations, la parole de Dieu. Gloire à Dieu, je ne sais pas quoi dire. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Jésus, il m'a touché. Alléluia. Dieu, après, je sais parler en langue. Qu'est-ce que tu as ressenti? Le Saint-Esprit m'a touché. Après, j'ai pleuré. Solobavany Estera zany io vetivety voninahitra ho an'Andriamanitra fa na ny zanakay ary tao an-trano mandritra ny semaine ny fanomanana iny dia nitenen'ny dadany Estera manko efa hatramin'ny kely izy ataoko hoe vao nanomboka nay teny kely izy hainao et demi 2 ans teo dia efa nremarkeny amin'ny vady hoe tia mivavaka izy tsy ilay vavaka hoe ampianarana par cœur reny fa ilay un cœur de prière. Dia rehefa mandinika azy aloha dia mahita mihitsy hoe pour son âge gaga avavaka ataony. Dia rehefa mitondra vavaka azy moa za dia teny anany fa ny masina hoe je lui ai donné un cœur de prière. Dia nomany dadany tsara izy tamin'ny semaine iny hoe miomany ianao izy fa c'est pas hoe tsy hoe ankizy ianao dia tsy kitian'Andriamanitra fa miomana koa ianao. Dia moa zany mantsina azy fa va ouais s'arrive des prix pour que Dieu aussi te touche et que Dieu aussi touche tous les enfants à présent. Dia tsy haiko izy iny nitendresaka tamin'ny pasteur onjy izy zoma alina angambany zoma alina sabotsy alina. Dia ozy izy alohan'ny atory izy dia ozy mantsany pasteur onjy tonton j'ai soif de Dieu. Dia za tany toilette zany dia gaga be narena azy dia ozy hoe c'est bien moi continue de prier ouais et prépare-toi. Dia tonga tamin'ilay vity no fotoana dia za taitra be nahita anazy gogobony tomany be avy eo fa maty
ankizy tany ndray mestérasa naninona va disais mais qu'est-ce qu'il y a fa izy nanina ndray tsika le mbola savitaka ry aminay dia mais pourquoi tu pleures maman je suis pas touchée aussi sady tsy mateny izy zany dia ozy hoe ay tu vois parce que tu as dit que tu avais soif de Dieu il t'a touché dia izy miteny amin'ny teny tsy fantatra izy tsy miteny ela be ohatratsika izy fa miteny amin'ny teny tsy fantatra izy dia ozy amantsy anazy hoe ampitombo foana ho any fiainam-bavaka ao fa kely ho hainao dia ho ampiasain'Andriamanitra hita zavatra betsaka dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra reto indray moa za zany ijoro avomela ho an'ny tena le raha manokana moa zany be da be koa vavolombelona tsy raha hoe tantaraina daholo tena tsy hitako fa sivy taona zao izay mivaly no manambady sy hoe sivy taona nalan'i Jesosy amin'ny pasteur Tomia taty à France fa raha ho anay efa mianaka manokana tena tsy manarehare zay ankoatran'i Jesosy tsy manana reny zay ankoatran'i Jesosy tsy manana antom-pisiny zay ankoatran'i Jesosy fa raha il y a 9 ans natonga amin'ny pasteur Tomia taty andafy tena tsoka anareo fa fiainanay tena hoe désert fa nefa hatramin'ny araka amin'ny orangah io tena tsy fa tena marina be amiko mihitsy le hoe za tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana plusieurs années zay telo menada tena hoe nandeha tamin'ny fahitana fotsiny ny prophétie mipetraka tamin'ny pasteur Tomia taminay mivady tamin'izay vao mivady dia zao no tenen'i Jesosy tamin'ny pasteur Rodolphe anay hoe raha an Jesosy nareo izy zay nampiresan'i Jesosy anareo fa nisy ministera napetraka eo aminareo mivady fa omeny anareo France sy Europe tsoroka anareo fa zany tenenina zany tamin'izay vao vita mariage tena ozy anareo inona koa ary zany mehoana France sy Europe ahoana tamin'izany pasteur Tomia tsy hoe monsieur Moquet pasteur Tomia tamin'izany tsy mahay miteny frantsay ohatrany hoe olona timide 28 ans tany Madagasikara foana tonga amin'ntirana tsy fantany tsisy olona fantany ankoatranay nay menada tsy fantatra izy ny olona toriny tsy hoe aiza ny ale aiza ny débuteny fa zao fotsiny ka vao vita mariage pasteur Rodolphe tsy nety nanatra ny pasteur Tomia tany amin'ny aéroport satria natapitapoka be mihitsy nandeha satria efa fahagagana be nazony visa en 3 jours izy nazy visa nefa ny avance 3 jours eo tsoroko anareo pendant un mois tomany foana satria tsisy dossier vaniny tsisy zavatra mivaingana fa tonga ny fotoanan'i Jesosy le hoe sy tamin'izany zany dia efa nienany gaga dia gaga fiainanay moa hatramin'izay dia gaga dia hatramin'ny mariage nay mivady mihitsy na mpifofantarana nay mivady dia efa gaga dia gaga fa tsy mifomba normalina mihitsy ary zay no sady joroko avolombelona hoe tsisy afa-tsy Jesosy ndray arenay sy arenanay na manam-bola zany na tsy manam-bola na inona Jesosy ny arenanay amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mahatozao anay dia pendant ces 9 ans zay zany araka taminy tena hitako ny tanan'Andriamanitra tena hoe fidèle tamin'ny voalohany tena hoe ketriny tsy takatsy ny saiko mihitsy zany hoe inona ny tian'Andriamanitra hitondrany anay mbola mbola tsy latsaka tao anatin'ny foko akory zany hoe inona moa zany hoe ministera iny zany hoe manompa an'Andriamanitra hoe natsoan'Andriamanitra mivata tsy taky ny saiko mihitsy zany fa ny atao anaty dia ohatra hoe olona normal nanolo tena za tena za kosa aloha tian'i Jesosy fa za tsy nieritreretiko mihitsy hoe andeha fidina Andriamanitra hoe anoana mivadiko hoe anatina ministera zany hoe za tamin'iza rehefa tena consciente an'izay zavatra izay seka hitsoaka za moa me foana joroko avombelona hoe magagana mihitsy hoe ny olona tena ministera amin'ny ahoana fa very ny olona fa hoe comme ça fotsiny hoe tomany ministère dia manangon'olona dia tu peux pas faire quelque chose sans que Dieu te le permette de faire dia ianao mila mahatsapa teny zany hoe ministère zany c'est question de vie amina tsy maintsy miditra ny lanitra dia ozy afa-tsy tany voalohany nanaraka anazy zany satria hoe vadiko izy tsy mbola tafalatsaka tany fotsiny le compréhension an'le fangezany le zavatra tiany Jesosy natao tao anatiny fa izy kosa aloha tena sotraan'Andriamanitra mihitsy hoe izy mivadiko fa tena mitombo anatin'ny finoana nandinika anazy tena ny fatako zany finoana mandeha amin'ny finoana to mifatakana dia izay menada moa izy ny tena formé anay menada pasteur Rodolphe nampiteraka anay fa izy ny tena formé anay
sy hoe mahatonga anay ohatr'izao miaraka amin'izao. Dia pendant 4 années zay tena tsoroko an'ireo pendant des années zay toroko amin'ny sahateny any amin'izay olona miantso ny tokantrano izy tao zay amin'ny telo marin zay manontoro olona mivoaka miala amin'ilay tokantrano zay ndray tsisy mame sakafo tsisy mame vola tsisy mame frais tamin'izany izy teranga ama ataoko hoe 3 mois mandeha posety zay fa fatako tsotsiny hoe tiako jesosy tamin'izay dia nandeha telo fo zay telo menadara tsy nahita hoe ino nisy tao ohatra nefa nisy ny olona dia mipatitaka dia zavatra kizy tsombo be foana tatonako jesosy inona marina dia tianao jesosy hoe raha anao zay tianavy zavatra tena hoe mampitrote ato anatiko izany dia hoe ao anatin'ny sitrako tokoa ve izy ny fiainanay hoe tena ao anatin'ilay lala tianao ny fiainanay jesosy io mba pio ao atakatra n'ilay izy fa ohatrany incompréhensible any koa ilay zavatra jesosy fa apio a dia nisy moment teo amin'ny fiainanay zay tena hoe rery tsy nanana fianakavianay moa hatramin'izay nanambaly dia nirenie anay za vavy tokana za zaza nianta be tany Madagasikara vao nanambady azy a tsisy namana tsisy famille intsony estera rehetra sady namako no famille tao an-trano tonga voavoany be voka miteraka dia sady tsy niasa tsisy nina ntsony tao an-trano tao foana dia nisy taona tamin'ny voalohany tena déprimé mihitsy satria noza mantsy ny jesosy tsisy inona ty antom-pisiko ty ohatrany hoe nanolo tena anao jesosy tika anao nahoana jesosy ohatrany tsy mahatsapa-teny hoe amin'ny plasiko inona ny tena takarinao dia pendant plusieurs années zay namboariny jesosy dia nandeha teny no fotoana dia nandeha tamin'ny finoana ny décidé zany dia amin'ny finoana dia hoy zany ohatrany jesosy ampahita ao anao a ilay zavatra napetranao tao anatin'ny vadiko atao fa za raha ohatra ka tena za mihitsy ny fidinao ho vadiny tena ampiasao ho tonga aidiny ho an'ny ministère zay napetranao anatiny ho fampandrosoana fanjakanao satria nahoana izy tsy resaka olona le izy fa resaka tena hoe asan'Andriamanitra resaka fitiavan'Andriamanitra le izy jesosy hoy zany ka zaho tsy te hidecevoirinao raha mifandalovaka eto amin'ity tany ity fa ekeko ny zavatra rehetra jesosy ny antom-pisiko tsy natao hoe hiasa nahazo vola be nanao izay tiako za bedabe nanana nofinofy amin'ny maha-olona fa zany jesosy hoe je sacrifie tout ça parce qu'à côté de ce que tu me donnes c'est rien j'ai tout donné mes rêves à Jésus et j'ai tout laissé et j'ai laissé Dieu faire et bon depuis 2 ans tena tsoroko anareo mety ohatra hoe mety gaga nareo fa depuis 2 ans vao tena convaincu tsy tena hitako mazava ny vision napetran'i jesosy tao anatin'ny fon'ny pasteur Tommy dia depuis an'izay 2 ans zay tsy hoe tsy mivavaka taloha fa depuis zay 2 ans zay nanomboka découvrir amin'izay ministère de prière vadiko zany efa efa nisy fotoana izy nitehana foana ianao ozy izy mifanohana ana hoe tambavaka ozy izy hoe tambavaka ny zavatra rehetra ianao za mieritretra hoe tsy miasa dia tsy manandro pisina ohatrany hoe inutile fa ianao ozy izy ao anatin'ny fiarahantsika dia misy zavatra be ozy napetran'Andriamanitra afahako ozy izy manatady ohatrany hoe izay moa ny ampiarahantsika foana amin'ny sekoly tokantrano hoe mivady aide dans toujours le même thème il y a toujours de grandes femmes qui se cachent derrière de grands hommes tsy misanatria hoe mirery any tena hoe grande femme quoi grande femme fa tena tsapako hoe ho antsika vehivavy mampaheranareo hoe tena tsapako hoe misy zavatra apetrak'Andriamanitra tao anatiko manosika anazy mielevé anazy ao anatin'izay programme tian'Andriamanitra zay dia nanomboka takatra izay zavatra zay dia hitako ny s'épanouir amin'izay ministre nanomboka hitako ny s'épanouir ministère dia pendant ces 2 ans zay dia zavatra nataon'i jesosy anatin'ny foko dia hoe atsaroko ianao izy aux premières femmes de prière ministère avadinao dia ho inao izy nareo zavatra nangatahako tan jesosy pendant ces 2 ans zay dia manomboka tany pendant ces 2 ans dia mivavaka foana isanandro hoe jesosy ampiasao zay tianao hivadika io raha izay tena nampaniranao azy dia manakataka an' jesosy foana hoe jesosy za tsy mila fingona olona be na be tsy mihitrano lahatra ho satria nity asanao dia nakataka amin'ny fanahy masina hoe tario lalana izay ataovy tonga ty aminay ny olona vidinao zavatra vavaka isanandro dia hoe Seigneur, élève des hommes et des femmes de conviction. Je ne veux pas des gens qui remplissent des chaises, Seigneur. Il faut remplir ton église dans quelle mission des hommes et de femmes de conviction. Des zavatra vavaka foana koa dia hoy zany jesosy hoe ta io teny rehetra izay toliana ato tsy toliteny fotsiny izy zay révélation fa révélation sans la poussée de la prière sans se mettre à genoux sans humiliation n'a aucune puissance.
afaka mizesta zao tsika mitolo fa tsy manova fon'olona dia mandohalika foana isan'andro dia za ny heure de bureauko manomboka amin'ny 6 mety hoe venareo tsy miasa fa za manomboka amin'ny 6 ka hatramin'ny 90 ny heure de bureauko miaraka amin'ny Jesosy tsisa raha tsy mivavaka ho amin'ny ministère vavaka ho amin'ny olona za mpifantarin' Jesosy anaka hoe mbola seny Jesosy eo mbany responsabilité anay dia pendant ces 2 ans zay tena hitako Jesosy tena hitako ny tanin'androzy Jesosy hoe c'est l'éternel par le pasteur, c'est pas par ta force aussi, mais c'est par ma puissance. Ça m'a tonga tika important mila mivavaka. Mila zavatra ataonareo na asa nini maika efa raha asan'Andriamanitra. Dia zavatra nangatahako tamin'i Jesosy koa dia Jesosy hoe tena kasio ny olona ho aho. Rehefa mitory zay Jesosy dia tena feno mihery ny afo ny fanenao masina tena anatin'ny fony olona lalilany ianao fa ny masina ny convaincre ny olona. Ny olona izay mipetraka teo amin'ity sezity za ny tena Jesosy tsisy kotiny na andray azy. Moi je veux des gens qui ont été convaincus par le Saint-Esprit, des gens qui seront fidèles au Seigneur jusqu'au bout. Je me lève pas tous les jours dans un ministère pour être une concurrence ou pour être célèbre, pour avoir la renommée de mon mari. Je plie genoux tous les jours pour que son cœur soit gardé dans l'humilité. Oui, ton bavaka foana fa tsaratsara fa rehefa mitombo fampiasan'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra ny saina tsy maintsy taditay mora be satria anao tu es sur scène. Za nalohanao hoe alohan'iza mitory any pendant toute la semaine na mandohalika satria ny saina ngely tia maka micro e. Ianao rehefa mijoro ohatr'izao dia tu aimes que les gens, tout le monde est attentif à toi. Fantanjona tsy attentif à moi mais c'est le Dieu que je prêche. Dia alohan'iza miakatra amin'ity pitipitry ity dia mandohalika foana aloha. Jesosy iza fena rearea Jesosy eo. Na za le hitanareo publie amin'ny Facebook iny mandohalika amin'ny Jesosy hoe za tsorokanareo tamin'izany tory andreo voalohany tao Facebook tao tsy mbola nisy nanao gêne zany fa tsisy ny raharahiako. Des secrets n'Andriamanitra na hoe ne fais jamais les choses pour un public. Quoi que tu fasses, ça nanomboka nanao mal du jour. Tao amin'ny site avec une mission tsy misy mamaky zany. Tena tsoroka anareo zay espace telonja mandefa mal du jour par email zany tsisy misy miteny-dratsy ary zay mamaly. Tamin'ny voalohany foko tena tritra sady hoe Jesosy hoe concentre-toi aussi sur moi, fais les choses pour moi. Dia zay takina humilité. Dia zao izy nareo je m'en fous. Ndraindray tapelako mihitsy ny sofiko misy ohatrany hoe manotoroka voninkazo na ohatrany tapelako ny sofiko tena ohatrany hoe je me mets à part pour ne pas écouter. Enfin quand je fais quelque chose de Seigneur, je suis juste passionnée par le Seigneur et je laisse le Seigneur faire. Dia ohatr'izany le rahanay pendant 9 ans zay zavatra nakatahako Jesosy dia hoe Jesosy raha ampitombo ny fampiasanao azy ampitombo ny fanetretianao anatiny confirme Jesosy hoe tena fidinao zay. Dia petit à petit tena confirme Jesosy ilay izy. Dia tamin'iny Pentecôte iny tena hoe tondram-bavaka mihitsy Jesosy tena atovy misy fony olona tena voakasika ary ampitombo indray fampiasanao mpanompon'Andriamanitra n'io fotoana io. Tena mala anahy Andriamanitra araka teny taty Hortense teo hoe za rara mivavaka ho anahy zany tena rara mihitsy raha zavatra vavahako ho an'ny tenako dia mifoko mivavaka isan'andro Jesosy hoe diovy aza vela manarearea Jesosy io aza vela manana mieritreritra ratsy olona tezitra be amin'ny tenako andro rehefa manana mauvaise pensée amin'ny olona. Et tous les jours, c'est ce que je plie genoux devant le Seigneur. Et je prie pour chacun de vous. C'est encore là-bas comme Jésus. Jésus fait que les gens qui sont dans ce ministère rendent les seigneurs capables d'être des gagneurs d'âme, d'être des pêcheurs d'hommes. Parce pour qu'ils soient tes témoins, Seigneur. Tout d'abord, quand ça est isan'andro. Tsy ataoko asa ilay izy fa tena asa passion ilay izy. Ny fotoana nangataka tamin'i Jesosy. Dia normalement tokony tamin'ny mois de janvier misy asa tokony nataoko. Dia rehefa taty dede moa nahita anazy dia tetako dede misy asa rios izy. Dia mivaly ilay vavaka dia ohatrany tato anatiko izy Jesosy dia ahoana indray zany ilay temps de prière nefa za ihany nangataka ilay sinsisy. Dia zao tamin'i Jesosy hoe aleo andohalika indray dia efa anao izay tianao. Dia avy eo moa ilay mpampiasa tsy niantso anatsony dia eo zany mantsy Jesosy hoe ay izao zany tianao no toerana misy dimension tia Jesosy mbola hitondrana antsika mihoatra foana dia ça commence à genoux. Ça commence à genoux, l'humilité. Arrêtez de vouloir être vu par les gens.
araka teny taty français teo, ne faites pas les choses pour les gens, ne faites pas les choses pour que hoe miréagir le olona hoe inao zany ndraiky découragé rehefa tsy maheno ohatry hoe tsy mamaly le olona fa za tsoroko anao zay mivady 8 ans zay izy tsy nahita vokatra tena famitenareo tsy nahita vokatra fa inona zavatra tazomy tao anatin'ny fony nampijoro anao tamin'ny voalohany finoa fa nitazominy tahaka ny Joseph les visions. Oui, c'est Dieu qui a mis cette vision. Hein. Quoi que je vois pas, je continue jusqu'au bout. Et en fait, les est-ce que c'est question d'âme? C'est compassion des âmes. C'est le salut des âmes. Dia anisan'ny vavolombelona tena touché anao izy moa tsy tonga androany tamin'ny Pentecôte izy tsy nangataka tamin'i Jesosy hoe touche les cœurs les plus réfractaires ce jour le olona le tena ohatrany tsy mieritreritra tsy ino reny mihitsy le monsieur mibesaina sy be loha reny na jeune izy na antitra Seigneur, je te demande, touche-les, Seigneur. Satria non se lève pas pour nous. Tu vis dans le temps où tu veux te tourner. Fatena ouais, une puissance du Saint-Esprit touché en énatique et une toute la transformation. C'est pas tout les tonga réel on tika ba tonga tika tsy adiny tika le izy. Tena manamariny Jesosy hoe miaraka amintsika izy. Tao anatin'ny Pentecôte iny koa nangataka tamin'i Jesosy hoe me signe ministère encourager na mpiara-manompo. Jesosy satria ndraindraitsika rehefa miaraka amin'ny fifakazarana dia ndraindray mora latsaka anatin'ny familiarité foana. Ndraindray lasa manao pasteur sy tatirindra sy pasteur nonza copain copine dia ndraindray le fony sadotangoatra kely dia ndraindray hitanareo misy zany en tant que charnel misy foana. Ndraindray rehefa fampiresaka sy mifampinakany io ndraindray dia very kely na zay mivady ohatrany tena tsofoka anareo fa mifampiteny miaraka amin'ny pasteur ohatra misy tonga c'est un peu déplacé mpanompon'Andriamanitra tsy bebe famadona anatin'ilay fifakazarana fa rena ataon'Andriamanitra koa misy rena hiconsolidena ny fraternité en communion atsika fa ny asan'Andriamanitra tsy mitonga raha tsy anatin'ny fiombona atsika tsy izay rery tsy pasteur rery dia ny zavatra koa nangatahaka tamin'i Jesosy pendant ces 2 ans Jesosy atsangany indray koa ahitana le ministère de prière. Dia voninahitra an'Andriamanitra fa misy olona mbola misy ihany koa nommé any fa mbola tsy révélé fotsiny fa misy anankiray aloha efa sorti de terre izy tsy teny anarana garde la humilité fa efa mitombo ny ministère de prière antsika ao anatin'ny iraka dia midirige anazy petit à petit ndraindray misy taona izy libre tariha fanay masina anatin'ny prière misy taona izy dirigé amin'ny zavatra tokony entina mavaka ny sisisy fa io ny hery vavaka reny teny zarainay aminareo reny tsisy dikany reny raha tsy tohananay ambavaka tsisy fiatraikany eo amin'ny fiainanareo reny raha tsy tohananay ambavaka dia hoe tao mbavaka foana izay reto ohatrany hoe pasteur Tomy zao mivavaka mbola ataoko dia hoe tena hoe mangataka amin'ny Jesosy hoe possible amin'izay Jesosy ny hoe on veut servir le Seigneur à plein temps parce que je sens que raha toerana tiana ampiasain'i Jesosy aza tsy mety amintsony le hoe mbola miasa maolona fa fantako Jesosy fa manana fotoana fa toa hanambavaka izay hoe Jesosy na miantoka amin'ny fiainanay izay tsy manafana izy na tongavanay tao tana tsy hanan-karena be tsy zany mihitsy ny antopisianay tanina bizina mipoka be pourquoi c'est pour le royaume c'est que pour le je ne vis que pour le royaume zay zavatra nampaheri Jesosy na hoe any an-danitra ao izy mety tranongezy ina ikona tranongezy na tsy ngeza tao amin'ity tany ity fa l'important Jesosy hoe donne-moi la force les moyens d'accomplir ta volonté. Des moi je veux voir des âmes sauvées, des gens transformés, touchés, saisis par la parole puissante de Dieu. Des faly be mihitsy amin'ny rehefa voninahitra na fait vavolombelonareo zany no tonga vavolombeloko hoe vavolombelonareo tsirairay avy valom-bavaka ny tena marina dia zavatra be da be nitranga taminahy ity no tena misaotra ny Jesosy mihitsy hoe nampahirezinao indray izay mpiara-manompo fortifienao indray communion anay fa zany tena no mbola lavitra zavatra goavy mitondran'i Jesosy atsika énormissime faraka ny teny taty tavata eo l'humilité aza misandoatra ny rahalasy anabavinao aza taiseho zany na ndraiky zavatra kely tsisy tia aiana nanao zao aiana pasteur zao tsy nanao zao anazy ny sisa tandreny fo fifakatiavana fanetretena zay terizo ny fitehirizana ny onction sy ny firasan'ny fanamasina des fruits de l'esprit ka tsika tsirairay avy leo raientsika araka ny teny taty sy vito raiena mikorina raientsika eto
marary ianao a sarovitsara fa misy marary fiainanao marary pastera mivady so ianareo indray mihemitreto pastera mivady fa zavotsotra anareo fa misy zavatra tsy mety ao fiainanareo a miasa saina anao vono fa tonga dia mandohady tritrina tsy ho zaka ny saiko daholo na ny problèmenareo ray manontolo mety karaha ny saiko a miapo problème koa fa zay ny ilavana mivavaka satria na ozy jesosy hoe tonga avy ianareo atio izay mavesatretana c'est la clé la prière ninonina zavatra eo fiainanareo a hoeto mivavaka ny asan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ninona financement ilainy en 8 octobre zao tsika tsy mena fotsiny ifanahy masina iny izay sy tiavantsika dia hoe publiena amin'ny Facebook dia hoe jereo pasteranay tena ampiasay diositra be fa jereo ma tena paster Tomiry Zalava tena torana ny olona any AGKL tsy zany mitanjona fa mitanjona sauver encore plus d'âmes élever encore des âmes et de conviction du royaume de Dieu dia surtout tena miankavanareo aza milatsaka indrindra resaka fiangonana gasy aza milatsaka anatin'ny concurrence aza milatsaka anatin'ny hoe les loto-po io koa ampiasay jesosy tsika restaurer ny corps du Christ gasy iala daholo ny avinavim-panahy iny koa vavolombelona be hoe pasteur tahina tonga niaraka tamintsika iny hoe za mino a fa fraternité antsika deux églises reo a hitondra zavatra be da be satria na lesy tena re mihitsy hoe pour une fois hoe tsisy resaka hoe ministèrako fiangonako iondriko tsy ondriko fa tonga dia c'est juste l'amour de Dieu qui nous unit dia voninahitra an'Andriamanitra reny. Alléluia. Låt oss hitsangana dia amaky ny telo vetivety. Cette œuvre, miara-mamaky, cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit, le Seigneur des armées célestes, le déclare. Amen. Ajouté dans le tic. After kely vetivetika fotsiny tsy lava be tsika fa kely zavatra nytenen'ny fanahy masina tsy maintsy homanatsika matoatsika nomena amin'ny fanahy masina ho atsika tsirairay azy natao ianao nahazo ny fanahy masina dia natao mpiasa ianao tena hoe kaikinao mpiasan'ny tompo ao hoe dia mpiasanao koa ao hoe zay mihitsy le izy serviteur des autres, des serviteurs du Christ, pas fils de Dieu. À vrai, je suis fils de Dieu, serviteur du Christ et serviteur du monde. Raizay hein? Dia ny afatra faharoa koa tenen'ny fanahy masina averina kely aza mifikitra olo izy amin'izay resaka manifestation ny amin'izay zavatra hita maso tena voavolombelona koa tenaiko anareo efa hatrany 2009 zay niezaka mifilme resaka Pentecôte fa jamais mbola nahazo mba fafaly be zay tamin'ity ngamba mba nahazo natsatoka amin'ny vidéo tonga tany an-trano zero dia tonga dia manome voninahitra an' Jesosy dia mivavaka inona ny zavatra tsy mety dia zao tsara ny zavatra nytenen'ny fanahy masina sokafo tsara ny sofina fa tandemo so mbola latsaka ao anatin'izy zao nyteneny be tabio izy mbola mandray anahy foana ho puissance fa tsy personne dia zaho izy tsy te haneo amin'izany tsony hoe je suis puissance fa je suis une personne talohany iny koa zay ny antony tsy maintsy nanaovana an'ireny hoe fiomanana ireny nandritra ny samedi maromaro dia aveo nisy an'ilay 3 jours miomanana inona moa ny anton'le izy tena akaikinao hoe misy antony foana ny fiomanana matoa tsika nampiomanana matoa zay pastera miinsiste hoe miomana miinsiste mihitsiny izy ny amin'ny resaka hoe gloire sehoany fa betsaka tsika teo ny jovavolombelona tsisy mifampitantara tsisy mifampiresaka nareo manifestation ny Saint-Esprit tao amin'ny tonton taty sy mitovy amin'ny tao amin'ny taty navana amin'ny taty lanjana tao amin'ny datoa datoa zao nahazo parler en langue fa dimy datoa ohatr'izany datoa koa zao hitako nahazo se i datoa diox ohatr'izay nindri zao électrifié tao anaty tao izy koa le mafana teo taty beby zao nisy mafana maninona ary ny tsy mitovy le izy tena akaikinao satria Saint-Esprit teneno izy satria Saint-Esprit tsy zavatra ary manana ny zavatra kitihana manana ny zavatra mboarina ao anatintsika tsirairay avy izy misy fampahitana fity misokatra tena aza matahotra ino moa zavatra ino le zavatra resahako ny tonton Karl
manifestation spirituelle raha vao tsy midiscerner anao dia mitovy mihitsy ny mal sy ny bien fa eo anao le mila midiscerner ny saint esprit sy ny esprit du mal koa zany ny olona ro voaresahana ny esprit impur zavatra surnaturel tonga dia mino be dia tia miresaka be mihitsy hitanao hoe le film vaovoaka ny tsy haiko ohatra film d'horreur tsy haiko ohatra exorciste ohatra exorciste 5 ohatra dia faly regny miresaka mihitsy nampiakariny dia tena miodina mihitsy le lacroix dia tena fa ro saint esprit resa zay ny tena alan'ny saint esprit mihitsy amin'ilay hoe puissance satria ny olona tonga dia puissance du mal ny eritreretana kanefa antsika rehefa miditra amin'ny saint esprit tsy puissance du bien mihitsy ny akory saint esprit tena kakanao tsy puissance du bien hoe fa c'est la personne de Dieu mihitsy qui se manifeste à travers nous et en nous et avec nous tamin'ny lakamisy ny hoe fimanana efa hoe tena akaiky dia présenter anareo dia tsy hoe miprésenter fa mbola naverina amintsika foana hoe izy ny saint esprit dia osiny ahoana izy ahoana zany hoe jesosy mihitsy miteny il foana izy pronom personnel il foana teneny troisième personne il sera avec vous il sera en nous raha io sac io zao tsy miteny io mihitsy il hoy za ce sac na le sac na tsy haiko cette prise na tsy haiko ohatra zany fa andriamanitra rehefa miteniny saint esprit dia misy il mon esprit ka le bravorinao sy ny forcenao ampidirany ekosy fa tsy ilaina mihitsy na monde surnaturel na monde surnaturel hoe contre ny mauvais esprit any ampidirany ekosy fa tsisy dika fa ianao nahazo saint esprit daholo nareo ny rafraîchissena ny gloire de Dieu say manifesté ny présence ny manifesté kolokoloy tsara le izy ao tsika amen ao tsara ny akabeazany tamintsika ihany kio resinoty averina kely izy izy na mifanahy masina dia zofika mamerina foana Jean 4 amin'ny Jean 4 dia tadidio fa ny akabeazantsika mbola teo amin'ilay samaritana daholo teo amin'ilay vehivavy samaritana hoy izy jesosy aloha acte 1 verset 8 aloha resinoty acte 1 verset 8 ovavolombeloko nareo Jérusalem Judée Samaria eraky ny faravazantany avaizy ianao jereo tsara miainga avany amin'ny faravazantany aloha tsika avany amin'ny faravazantany eny nangalana anao oui marina zany satria ianao avany amin'ny monde dia avany ianao dia nanomboka nandray an' jesosy ianao dia niakatra tao Samaria ianao nanomboka miakaiky fa ny akabeazantsika ireo tena mbola tena nisa sasany efa mahatonga judéen le zala judéen efa mba manomboka tafiditra ao anatin'ny lalàna sy ny lalàna sy ny prophétie fa mbola tsy tanteraka fa nitanjon' jesosy dia tonga ao Jérusalem ianao tonga ao tanàna masina tony tanàna masina tonga zanaka manapaka amin'ny anaran' jesosy miaraka amin'ny puissance de l'esprit saint l'esprit du Seigneur des armées rehefa mamaky nareo averen'ny vakina le izy rehefa ny an-trano dia ho fantatrareo tsara le izy ny samaritana izy tsika zay le nyteneniko taminareo hoe tena révélation tsy mbola azo nizaniza mihitsy tsy haiko ny tamin'ny pentecôtiny zay vao nisy nahazo koa tsy mbola nisy nampianatra mbola tsy nahazo io mihitsy nizaniza fa tena ozy izy saint esprit tena mba exclusivité atsika olona izy amin'ny Jean 4 nisy vehivavy anankiray samaritana niona tamin'i jesosy dia ozy izy eo amin'ny verset 13 Jean 4 verset 13 manomboka verset 13 Jésus répondit et lui dit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie éternelle des surligné un puits d'eau jaillissante mbola tsy tonga any amin'ilay fataterahana mbola tsy tonga Jérusalema zany ty ramatoty aveo izy mbola niady hevitra tamin'i jesosy ianareo miteny hoe Jérusalema mivavaka nrazambeana any efa ny Jakob dia eto amin'ity toeranyity ozy izy ety Samaria le izy nefa ny Jakob mbola andeha ho an'ny Jérusalema tamin'io an'ilay tantara moa zany tsy lavabe raha ohatra ka ho tantaraiko anareo fa azonareo ngambany fa andeha ho an'ny Jérusalema ny taranaky Jakob tamin'izany fa izy nijanona teo Jakob nijanona teo Samaria ny Jakob dia teo nandavaka puits dia nisy famille teo dia lasa mivoaka tao ny Samaritana en Jean 7 verset 1
37 à 39 efa haitsika le izy fa avery koa dia saintsainy le izy zay aloha izy za hoe manomboka mianatra momba amin'ny fianona fanahy masina tsika fanobo tsara amin'le teny taty hortense teo sy ny teny tsiraray avy teo le hoe mihaino ny fanahy masina raha tadidanao nomba 2 semaines za hoe mianara mihaino l'esprit anao amin'izay dia Jean 7 nomboka verset 37 le dernier jour qui est le grand jour de la fête Jésus se tenait là et s'écriant disant si un homme a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive c'est lui qui doit boire et c'est lui qui doit venir zany hoe tsy Jesosy no manatona dia Jesosy no manokatra vavy fa c'est toi qui viens c'est toi qui bois ino efa resantsika tamin'ny Pentecôte celui qui croit en moi comme l'écriture a dit de son ventre couleront des rivières d'eau vive maninona tsy niteny puits intsony Jesosy teto satria il y a plus grand qu'un puits tena kaikanao mbola misy lehibe lavitra noho ny puits ny samaritana nefa dia ta izy izy nitoetra teo an'le puits be da be tamintsika reto ozy izy Jesosy ozy izy fanahy masina fanahin Jesosy mbola nijanona fotsiny dia ny se contenté teo amin'le toerana mahasamaritana za kristiana za tahina za fa manomboka niala teo dia zay le sokafa amin'ny fanahy masina tamin'ity 2016 ty zay le teny hoe kaikanao tsika tsy miteniteny zavatra foana zany hoe miomana fa amin'ny Pentecôte 2016 nao tournao amin'ny fiainanao tadiditsika tsara ray avy zay zavatra zay fa tournao le izy dia zao nanomboka zay semaine zay taty ivety isan'andro misy zavatra miova taty Colombe tsika tsara ray avy reo misy zavatra miova fa tsy hoe tapitra amin'ny Pentecôte en romballe amin'ny heritaona fa mandeha tena hoe mitombo-kely an-dalana ianao no vao manomboka amin'ny stagna zay ndana mandoaly kaingana il y a quelque chose qui va pas zany reo vao hoe mistagna zay ny zavatra matahory verset 39 or il disait cela de l'esprit que devait encore recevoir ceux qui croiraient en lui car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié mbola tsy nahazo fanahy masina ny sary-maritana satria mbola tsy glorifié Jesosy ao tsika dia jereo ary any amin'ny acte 8 tsy hoe nariny Jesosy akory zala fa any amin'ny acte 8 dia efa mivakitsika ihany le izy any amin'ny acte 8 dia ny zavatra nitsanga dia rehefa nidina amin'ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny apôstôly tao amin'ny apôstôly dia nanomboka miparitaka hoe Jody Samaria sy ny faravazantany dia nanomboka nitsanga ny Saoly nanenjika Saoly mbola le tsy niovy eo nanenjika kristiana dia vomay lasa vomay izy lasa fitaovana nanaparitaka mihitsy le vomay nanaparitaka an'le asa nanaparitaka ho azy dia nisy an'le antsoina hoe Philippe raisinoty Philippe ty dia diacre izy ao amin'ny acte 4 dia anisan'ny fidin'ny apôstôly il servira à la table ozy zay on va servir ministère ozy ministère amin'ny prière sy ministère ny ministère ny parole dia Philippe anisan'izany ny zavatra nitsanga rehefa teo rehefa nanenjika Saoly dia miparitaka dia eo amin'ny acte 8 tonga taizy Philippe tonga tany Samaria teny kaikireo tsy misy avelan'Andriamanitra zany no le raha matono resaka tamin'i Jesosy nandavaka puits voalohany tao puits spirituel teneko tao Samaria dia i vehivavy iny avy eo nody tany tanàna dia niteny tamin'ny lehilahy rehetra tao dia avy eo miverina teo amin'i Jesosy nahazo puits daholo fa avy eo le varimbariny avy eo le mivily gauche dia mivily droite dia atongatonga ny prophétie ary dia oetoetiny tsy haiko oetoetiny zavatra eny tsy mbola hita loatra le toerana eo izy amizay Jesosy mantsy-ny Philippe ndany ianao miverina ny Samaria nisy Philippe teto nitondra teny ary avy eo koa nisy Pierre dia nisy Pierre sy John hitatsika tsara tamin'ny Pentecôte aza mijanona aza miverina any amin'le toerana samaritana resaka puitsony tena marina ao amin'ny acte 8 rehefa mamaky nareo dia jereo ne Saul zao eo amin'ny verset 3 acte 8 quant à Saul quant à Saul il faisait d'énormes ravages dans l'église entrant dans chaque maison et traînant de force les hommes et les femmes et les mettait en prison. C'est pourquoi, verset 4,
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, prêchant la parole. Vous mènent à l'Amparitaka. Verset 5. Puis Philippe descendit dans une ville de Samarie et leur prêcha Christ. Regarde Jésus, c'est symbole à Nathan. T'es quelque chose? Nandavaka puis foutse Jésus fait. Fa Philippe mbola nandavaka lalindalina dia rehefa tonga amin'izay Pétera latsaka amin'ny plénitude. Toy isika ane mamaky an'ilay isika fa mamarana fotoantsika. Verset 6, et le peuple d'un commun accord était attentif aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Verset 8, ça dit et il y eut une grande joie dans cette ville. Et verset 12, mais quand ils crurent Philippe, prêchant les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés aussi bien les hommes que les femmes. Akhiriny le lesona mombany du Saint-Esprit mandeha amin'ny radio nao manina nao amin'ny site azo vekal ihany koa Facebook avereno hitanareo fa misy fampianarana momba Simona ihany koa tao momba ty Simona ty zany le gaga hoe ino ty zavatra ty nisy fampianarana koa hoe fa maninona zareo am'izay teto fo baptisena misy le fampianarana fa tsy toizina fotsiny fa fany masina rapelena amintsika fotsiny hoe ny toerana nisy anao taloha toerana Samaritana androantsika efa tena après anitsika efa tonga Jérusalem am'izay tsika tena afaka miteny am'izay afaka miteny mihitsy fany masina hoe tena témoin de Jésus-Christ teatsika alohan Jesosy hatramin'izay zany ianao mbola tsy témoin Jesosy mihitsy fa andalany ianao tonga tao avany amin'ny faravazantany ianao nalaina tonga tao Samaria nandinga ianao Jodia tonga Jérusalem zay am'izay anao vao mahazo eny zay am'izay anao vao miverina makaiza ndray makany Jérusalem Jodia Samaria eraka faravazantany ho hitanareo am'izay le différence ho hitanareo le izy nareo any nivavolombeny le izy de ozy izy verset 14 acte 8 quand les apôtres qui étaient à Jérusalem entendirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Zao raha ny tsara ny teny taty mirindra tatsika hoe mba hoe tombavaka foana indrindrindra fa amin'ny fiangonana gasy fa tsy akory raha hoe tonga eto France ny iraka ny ASVKL tsy concurrence akory tsy concurrence amin'ny fiangonana akory tsika fa raha misy kosa fiangonana zay le teny atsika hoe électrochoc hoe électrochoquena ny fiangonana hafa oui bien sûr on est là et c'est votre rôle aussi aza mijerijery fotsiny zany hoe akaikolona dia antany fa mba manomboka amin'izay reto miasa efa aminao le fany masina andro sabotsy angamitsika nanao lesona momba le impartation raha tsy diso raha tadidinareo andro sabotsy angamany eny sazomako le impartation hoe nisy fanahy tao Mosesy naso résumé kely very nisy fanahy tao Mosesy be loatra ny asa tena hoe be loatra ny asa de ozy izy Andriamanitra mangalahy anao fitopolo lahy dia même esprit aminao nataoko amin'izy fitopolo lahy paritaka dia nisy fotoana Joshua ny alina hoe andana rehefa misy any izy moa ny anarana dadadada zay ny anarana misy dadadada zay medada angamba izy teo medada sy medada sy tsy tadidiko ny anankiray dia ozy izy Joshua asaiko mangina izy fa miprofetiser ariananary dia ozy izy Mosesy sitrapon'Andriamanitra zany satria fanahiny io avelao satria nysoratra anarana zareo dia tamin'ny Jesosy ihany koa niraisitsika any Marka 10 tamin'ny Jesosy ihany koa nalefa ny 12 lahy dia izy Jesosy tsy ampy tena hoe tsy ampy aza mieritreritra mihitsy zany hoe fa ampy le paster eny fa ampy le bishop be sy be ositra be apôstôly sy ny rehetrarehetrarehetra tena hoe tsy ampy tena mihitsy akaikinao milanao dina nataony Jesosy niantso fitopolo lahy koa izy ao anaty baibolinao zany niantso fitopolo lahy izy dia meny fahefana anitsaka menarana anitsaka menarana sy anitsaka andray menarana sy anitsaka maimboka nisy vokatra azy tsy isy vokatra misy vokatra ka nidikan'izay zay zavatra hitanareo vokatra amin'ny pasteur Rodolphe na amin'ny pasteuriza na atao miraka andana fa ho hitanareo am'izay amin'ny anarana satria nahazo ianao andana am'izay ne fa raha tsy manandrana koa anao tsy hitanao le izy raha tsy manandrana ianao tsy hitanao le izy tsika amin'ny tena hoe eto ty le olona vokisantsika oui bien sûr ampianarintsika enseigner
rôle atsika zany fa zao koa andana am'izay mba hitaro le vala hitaro le vala tsy aza mieritreritra mihitsy le vala de HVKL fa reny dénomination fotsiny reny na hoe le vala mety hoe ICC na éclat na izy esory daholo zay anaran'izay fa le rôle anao am'izay raiso am'izay le rôle anao raiso le rôle eo anivon'ny Jérusalema ny ankonanao eo anivon'ny Jodi ny entourage Samarie any amin'ny collègue eraka ny faravazantany na araky ny any anaty métro sy any amin'ny bus ary zany misy nefa manao an'le izy aza mialina an'ireny aza hoe za koa tokony ho takon'ireny inona ny toerana misy anao sy nametrahan'Andriamanitra anao dina ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Père John andany ianao midina verset 15 qu'ils lorsqu'ils descendirent Pierre pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit tenona kanao enao samaritana be taloha ty hoe tsy nahatonon'Andriamanitra fa nahazo ny fanahy masina ihany hitanareo tsy adinony Jesosy zany ny samaritana fa na samaritana tamin'izany tsy adinona samaritana ara-panahy koa tsy adinona lao tsika hitsangana isatra an'Andriamanitra tena ny tenanareo ty zakarikatsisy ty tsy hoe slogan ny HVKL koa fa tenin Jesosy io tamin'ny Pentecôte tamin'ny herintaona io no efa nomeny antsika dia saintsaintsika foana za tena tenareo saintsaina andro manalina io zavatra io dia anana humilité nareo hoe bravo zany zèle tsisy mon esprit izy Seigneur tsisy dikany ny force anao tsisy ny Saint-Esprit tsisy dikany matoly le Seigneur des armées célestes le déclare dikan'izay rehefa izy midéclaré satria izy ny juge suprême dia tadidio tsara tsisy fiky tena kanao tsisy fiky zay tsy maintsy ny teny an Jesosy hoe calme miomana tsara fandray ely anareo efa azonareo le ely mandehana am'izay délivre ny olona trio dia aza mieritreritra ntsony hoe za faible aza mieritreritra ntsony hoe za zao aza mieritreritra ntsony hoe tsy vitako zany andramo le izy izy mivady zao tafaresaka tamiko ny amin'ny resaka hoe zavatra niainany tamin'ny ankohonany gaga ny olona gaga ny fianakaviana hoe lava lasa mivavaka ndriky hoe ohatry zao ka niova le izy lasa navita ny joro navita ny tory ka aza menamenatra ntsony amen avaka tsika sandrato ny tanana dia mivavaka dia isoa fotsiny Jesosy la maso misotranao amin'ny tsirairay avy miala tao toerana mahasamaritana anay zay miara-manotoerana tao majody aminanay zay fa lasa tonga zanakao zay Jesosy malay tsirairay avy zay niomana nahazo dia mifanitretena fely nanoranay fisaorana sy fanoranay tena fitiavana tsara indrindra Jesosy tsy mangataka famelona ny puissance zay Jesosy Kristy tompo tsy mangataka famelona puissance zay Jesosy Kristy tompo fa tena mangataka famelona fitiavana ny fonay famelona fifaliana anatin'ny fonay na iza manitsaka anay na iza manongo anay na iza miteny ratsy anay fenoy ny fitiavanao zay Jesosy ary ianao fanahy masina fofoy aminay isan'andro am'izay fa ianao kely mikonsole anay ninona tenemin'ny olona anay ninona ataon'ny olona anay ianao kely consolateur ary tena fandraisinay anao fanahy masina fona aminao zay raha nandray anao zavatra taloha fona aminao zay raha nandray anao tao anatin'ny sensation fotsiny fampirovenao teto amin'ny anivon'ny assemblée fa velona ianao ary ianao mihitsy no mikasika ary ianao mihitsy no naleo tompo ainjiro ary ny tananao amin'reto olona manafy tana reto manandra-tana reto ainjiro ny tananao fa tahaky nametrahako tanana dia sitrana marary tahaka izay ihany koa nanaovan'izy ireo tahaky ny androany izy ireo andraisan'izy ireo teny amin'ny anara-maheran'i Jesosy ny baikory izy ireo fanahy maloto ihany koa dia miala tahaka izay ihany koa nitrango eo amin'izy ireo anaran'i Jesosy saotra Jesosy fa fanahy tamin'ny pasteur Rodolphe fa no raisiko satria fanahy Jesosy zay ihany koa fanahy no nomena izy ireo dia azo izy ireo ny anara-maheran'i Jesosy mandehana dia momba anareo tompo et voici je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde dit Seigneur Jésus amin'ny anara-maheran'i Jesosy amen fa fahasavan'Andriamanitra matozao fa fahasavan'Andriamanitra matozao anareo amen farany azadino le offrande spéciale tsy miteny tel somme ary tsy jery izy nanao fa ianao no nandray an'le fanahy masina ianao no nandray le fahasoavana anaosy Jesosy zany afeno le izy dia anaosy Jesosy zany tahiny Jesosy daholo tsika tompoko amin'ny anara-maheran'i Jesosy